Nitoy niazo any fandrina ny pasteur Mayola taorin'ny nitafany tamin'ny vahoakany Sandrandà. Fandrina izay mbola 120 kilometatra miala eto amin'ity commune ity. Toy ny teo aloha, lalana efa simba, goudron efa ela dia ela, ary efa ampahany mihitsy aza sisa no tavela. Ireo no tsy maintsy lalovana vao tonga teto fandrina. Vao nikadona teto fandrina ny pasteur Mayola dia ny radio feon'ny fisakana no nandray azy voalohany. Nisy araka izany ny tafa nifanaovany tamin'ny mpanao gazety n'ity onjam-peo ity no sady nandraisan'ireo mpaino anjara ihany koa tamin'ny alalan'ny anjotaripisy ny SMS. Indrisika ny tokantrano any mahafinaritra nareo tafatafa resaka politika sosialy fiarahamonina sy maro samihafa fivavahana izay no tafatafa ao anatin'ny ora maromaro eto amin'ny radio RFF manasana ohatrany tsy saraka amin'ny onjam-peo ny 5.7 FM radio fisakana zany ny amin'ny fanasana sy ny hoe ararotina ny fandalovana pasteur mba androso ato amin'ny radio zany. Jereo tsara tamin'ny 2017 dia nilaza ilay président parti politique GVFM io hoe omeny hanome toerana antsika amin'izay ny fanjakana ministère. Niazo ny centre culturel teto fandrina ny pasteur Mayola rehefa avy nitafa tamin'ny mpanao gazety ny radio feon'ny fisakana. Efa tsindrin-daona ireo olona niandry azy tato amin'ity centre ity izay naniry ny iaona sy hitafam-vantana amin'ny pasteur Mayola. Miaraba ny vahiny lehibe izay tonga eto amin'ny tanàna isika. Isaorantsika n'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany ary misaotra antsika indrindra amin'ny faharetantsika. Amin'ity androany ity dia mandray ny vahiny lehibe tsika dia ray mandray ny pasteur Mayola André Christian Dieudonné izay filoha maneran-tany ny fiangonana Apocalypse ary filoha mpanorona ny atoko politika GFFM tonga eto amintsika. Satra ny pasteur Patrick pasteur ny fiangonana Apocalypse eto Bositra eto Mandito eto fandrina makazafady. Nahoana moa izy reto no miaraka amiketo ny pasteur sy ny président ny antoko politika. Ny antony dia satria hoe hafa ny fiangonana dia hafa ny antoko politika GVFM. Dia tikan'izay misaraka zany le antoko politika sy ny fiangonana ka tsy misy hoe rehefa hiaraka pasteur Mayola zany ady amin'ity fantrana ity dia tsy maintsy mivadika Apocalypse ve dia tsy maintsy miditra any ve tsy izay le izy fa raha ohatra ka izay dia tsy nanangana antoko politika fa dia ny fiangonana Apocalypse ihany no atao. Nivelatra tanteraka ny ady hevitra sy resaka ny fanaovana teto satria dia nisy ny fanontaniana napetrak'ireo olona tonga nanatrika ity fihaonana ity izay nahazoana izy ireo valiny avy tamin'ny pasteur Mayola avy hatrany ary dia afa-po ireo izay nametra-panontaniana tamin'ny valiteny azony. Voalohany araka ny fanazavana izay nomenao hatrizay dia hoe apetraka Andriamanitra ianao fa tsy vidia fasana marina izay nao. Dia efa mila fanazavana amin'izay zany ny tenako mikasika an'izay. Ka ny fantaniana aman-dreny dia hoe ianao apetraka ahoana moa zany ilay apetraka ho fidiana ve sa ho apetraka satria efa nilaza hoe ho apetraka. Dia efa nazavaiko ihany moa izany tamin'ny radio fa ho antsika izay mbola tsy dia naheno dia tsindriky kely ihany izy ilay valin'ny fanontaniana zay zany. Dia efa nadela izy hoe apetraka ianao dia fantatra tamin'ny 2013 fa tsy mbola i pasteur Mayola ilay mpitondra faharoa manaraka eo fa mbola olona hafa.
dia tsy misy resaka indrindra hoe atao tsika rotsaka fidiana fa io fametrahana olo dia tsy mitevy mbola tsy tsika fa olona hafa fa tonga ny fanambarana tamin'ny taona lasa lazao avoaka amin'izay fa apetraka anao a dia raha hiteny foana anao apetraka dia izy vahoaka hoe ay apetraka ahoana e dia raha lalam-panorenana misy amintsika zany resaka dia tsotra kely karazany telo ihany mafana mametraka olona amin'ny fanjakana ireny telo ihany zany ray aman-dreny mafana mametraka olona eo amin'ny fanjakana misy karazany telo eto amintsika ny voalohany raha maty ny filoham-pirenena na mametra-pianana ny filoham-pirenena dia tsy misy fifidianana fa mametraka olona fotsiny eo misy olona apetraka eo araky lalam-panorenana misy antsika zany dia izay ny président sénat ny faharoa indray ny ametrahana olo eo amin'ny fanjakana tsisy fifidianana dia mitondra voaka ny an-dalambe manao grève tahaka ny 72 91 2002 2009 dia miteraka fatoro sy raha mandrika dia miongana mitondra dia lainy marafina ny fanjakana apoky dia ameny amin'ny civil indray tsisy fifidianana indray zay mandeha teteza vita dia ny fahatelo afana mametraka olo ao dia fifidianana manoloana ny amafin'ny fiainana dia tsy ny olon-drehetra ihany no mahatsapa sy miaina izany fa na ireo izay sokajiana ho manana fahasembanana koa aza dia mikaikaiky amin'ny tsy fandraisana anjaran'ny fanjakana amin'izy ireo soka fitenena rehetra zany a dia oza hoe mba ampidimanao anatin'ny programme asa mahakasika raisevana zany satria mba misy fitondram-panjakana hono eto zany ngapa fitondram-panjakana izy io tao tamin'izay dia nitsatana biro anankiray zany tena be aty aminy hanany amin'ny masenany anao izay namopera fa ty sahampanao asa fiantrana io zany zany hoe fitondram-panjakana atobaka any privé ny zavatra ohatran'izany nefa anatin'ny tokony anatin'ny atao hoe projet de société zany ny zavatra toy zany satria mahasana ny ampahafolo isan-janotry ny tokony eto Madagasikara nanatakaitra sy fahasembanana dia zay zany mba fanariko mampitateraka eo amin'ny fitondranao rahatizay satria tsy mbola misy firy ny semana mba manana diplôma mba tafiditra amin'ny mahasampanjakana na mahasa zay mba mapetraka mba afana velony na dia mioga sembana jambo ary dia mahatsapa sy mahita sy mandreny fahoriana sy ny fahantranintsika malagasy satria tena latsaka lalina mihitsy tsika izany raha ny zava-misy eto amin'ny firenena mitady olo marina olona mahatahotra an'Andriamanitra olona mahatoky araka ny teny tao hoe mandeha any amin'ny fanjakana dia hoe mandeha any amin'ny masera tsy any amin'ny fiangonana fa ny mpanao asa soa fa saty amin'ny fanjakana dia izay no mampitondra ny pastera mihitsy mampitondra fivavahana azy hoe handray andraikitra naretana anarenana ty firenena ty a satria ny fiangonana sy ny mpitondra fivavahana no miantra ny vahoaka no mahatsapa ny fangirifiriana sy ny fandidian'ny vahoaka dia mbola ny fiangonana fa raha ny mpanao politika dia ny azy ihany ny fatany fa zany faniriana ny sembana zany dia hoe mandehana any amin'ny fiangonana fa any ny mpanao asa soa fa tsy aty aminay ity fa nga ny fanjakana tsy atao anampy malagasy rehetra sahinana sy anao soa amin'ny malagasy no ahirika any amin'ny fiangonana tokony izy tokony adidin'ny fanjakana izany fa aza matahotra fa voaraiko ny afatranao rahalahy sy ny problème misy atsika sembana fa dia hojereko akaiky ny fomba amahana anareo